Miarabantsika rehetra ny atokantrano indray ary manona ny fiatanan Jesosy Kristy anapaka ny apontsika rehetra. Nisy fotoantsika teto efa niresaka le zavatra niseho ohatry ny hoe somary endrika saforifory tany amin'ny Jesosy mamonjy Antsorokavo. De ny resantsika anio ao amin'izay tontolo ny fiangonana Jesosy mamonjy ihany. Fa ilay zavatra niseho indray tetsy amin'ny Jesosy mamonjy Akorondrano. Jesosy mamonjy Akorondrano moa dia fantatsika fa tahaka ny hoe toerana ivo foibe ny Jesosy mamonjy manerana Madagasikara. Tsika koa raha hoe hiresaka ny fiangonana Jesosy mamonjy dia tsy hoe anala baraka ny fiangonana Jesosy mamonjy, anala baraka ny pasteur, anala baraka ny mpino Jesosy mamonjy, fa namantsika daholo ihany ireny mpiazakazaka ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny zavatra ho resantsika anio dia hoe fa maninona ireny tranga ireny no nisy inona ny zavatra nisy tao ambadika ireny, iza ny mianime andreny dia ny fipetra tokony raisiny tsirairay indrindrandrindra fa tsy ny mpino Jesosy mamonjy ihany. Zazo ihany koa anisan'izany. Ohatran'izao le zavatra nitranga tao zany hoe nisy saforifory be mihitsy dia ohatran'ny hoe nisy pasteur, za tsy hanao anaran'olona eto ohatran'ny hoe nisy pasteur tena capable mihitsy zany hoe nandrava nanakorotana dabilio nanakorotana ny fiangonana dia mety tao anatin'izany ny scénario be tabe mihitsy zany, nisy cinéma sary mihetsika be mihitsy, mety hoe nisy olona ohatran'ny hoe karazan'olona mongolina mihitsy zany zay le ohatran'ny hoe tenenako azy mba afaka manindry bebe kokoa le scénette zany, le clown zany tena hoe capable zany, tena hoe nanjerany tablio, mety nisy ny teny maloto tamin'izany na tsy hoe mivantana raha za moa tsy sur place fa mezaka fotsiny ihany nanangom-baovao par rapport amin'ny zavatra hitako rehetra. Fitipitinika fotsiny le tsy ho detahiko eto satria tsy dia izay loatra no himasoantsika eto. Dia nisy ny famalina ny afara tamin'ny zavatra ohatr'izay zany zavatra hoe tsy dia hoe image ny Kristy, zay zany ny fean'le izy. Dia à la fin hoe Jesosy mamonjy fa à la fin zany ny polisy ny tonga namonjy nandamina nandravina ny izay hoe resaka korotana izay zany le izy, lasa Jesosy mamonjy tsony zany le izy à la fin fa ny polisy ny tonga namonjy. Bref, atsanoko eo le tantara zany. Fa ireny zavatra ireny efa nilazaiko teto izy ity, efa niteneniko teto hoe ny rafitra fiangonana rehetra ao anatin'ny système zany, ao anatin'ny resaka hoe fandrindrana, le système resahako eto dia ohatran'ny hoe fampirindrana izay apetrakitsika olombelona, organisation. Ohatra hoe renirakotra, fidirana voalohany, fidirana faharoa, fidirana fahatelo, liturgie, système daholo ireny, le zavatra rehetra zany zay eritreretina fa ampiodinana an'ilay fiangonana, andrindrana an'ilay fivoriam-bavaka zany resaka synode, resaka zavatra ohatr'izany communal, départemental, système daholo ireny dia fragile ary afaka hidiran'ny satana foana. Surtout zany hoe misy resaka porte ouverte tao anatin'le système. Ohatrany ahoana izay porte ouverte izay porte ouverte zay dia ohatran'ny hoe varavarana kely ahafahan'ny satana miasa fotsiny zany amin'ny olona anankiray na amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Efa niresantsika teto ihany koa hoe devoly par expérience dia misible olona izy, zany hoe m'étudier ka n'olona anankiray izy, roa, telo, efatra na fiangonana mihitsy dia étudienao ny besoin-n'le fiangonana, ny besoin-n'le olona, ny manquement amin'le olona, ny zavatra maha-obsédé an'le olona, ny zavatra tsy ampy amin'le olona, ny zavatra tian'le olona ironana betsaka eo amin'ny fiainany sy fanompoany an'Andriamanitra. Dia rehefa tsy manana fifandraisana matotra amin'Andriamanitra le olona ka en même temps misy an'le lazaiko teo hoe porte ouverte, dia aingana be mihitsy ny devoly ao anatin'ny taimina zany hoe fandrifian'ny feim-potoana miasa izy ao anatin'iny dia ao anatin'iny izy mandavan'le olona dia tsy maintsy lavo le fiangonana ary fragiliser le système amin'izay fotoana izay, voakitika le système dia misy fikorontanana, misy déstabilisation ao anatin'le izy. Dia izay ny zavatra niseho tato amin'ity fiangonana Jesosy mamonjy izay tsy vita tao Antsorokavo ity fa nitoy tato amin'ny Jesosy mamonjy Akorondrano, ary io dia mbola hitohy foana io raha tsy misy asa ataon'ny mpino, ny mpiandraikitra mahefa ao amin'izany fiangonana izany. Ny zavatra tokony fantatsika faharoa ihany koa dia io resaka hoe io zavatra miseho
tranga atao amin'Jesosy mamonjy io zany io aloha ny ofisialy ny voaka gazety sy ny voaka hainao manjery zany fa be da be ny fiangonana fragilisé ao anatin'io système io mikorotana ihany koa fa zany hoe sarotsaromany ihany le izy tsy mivoaka télé tsy mivoaka gazety tokory fotsiny fa tena betsaka ny zavatra abominable mandeha any anatin'ny reny fiangonana anatin'ny religion sy anatin'ireny système reny betsaka ny zavatra mikorinany fa saingy fotsiny le izy tsy mivoaka ofisialy de verina am'le zavatra nyteneniko teo hoe io zavatra miseho amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy io de fa sofle izy io tsioka rivotra mitsioka ao Madagasikara izy io raha nandinika tsika de tsy nisy mihitsy fandimpiasam-pahefana teo amin'ny mpitondra isa tokony atao amin'ny firenetsika malagasy zany dikan'izay de hoe le système mihitsy zany nefa vokorotany devoly système misy ao Madagasikara mihitsy zany nefa impacté infecté zany de ny système resaka organisation rehetra ao Madagasikara zany efa ny devolony manapaka ao de rehefa ny devolony manapaka ao de micréer an'izay déstabilisation zay izy quel que soit zany politique tokatrano fianarana fitombon'ny zaza ara-panahy indrindra de infecté daholo misy an'io rivotra mitsoka io misy an'io souffle mahery be io de io souffle io io no manakoako ary tonga hatrany am'le fiangonana raha le cas eto amin'ny fiangonana eto de mety resaka hoe orgueil maniry anatin'le olona le izy de izay souffle zay no itsofany devolan'le olona mety resaka pouvoir le izy mety hoe misy pasteur te hitondra te hitatana le fohy be misy resaka vola ihany koa le izy ohatra Dieu de mamona efa niresantsika teo daholo zany ao anatin'le souffle manimba an'le système sy mifragiliser ny système que ce soit zany social politique ou spirituel ao Madagasikara zany tranga rehetrarehetra zany izay le souffle ianimeny devoly izay le souffle etin'ny devoly tsioka mahery etin'ny devoly déstabiliser an'le système isan-karazany sy isatsokajiny misy eo amin'ny fiarahamonina ao Madagasikara ka amezako azy de hoe mila mitandrina isika mila olo-panahy isika mila olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy mahefaika misy tena hoe poids be zany zay fifandraisantsika amin'ny Jesosy Kristy zay amin'izay fotoana zay délaisser le resaka système io délaisser le resaka religion io miala ny anatintsika io fony io ka napetraka fehezin'ny système arytsika amin'izay fotoana zay le système tsy le système no mitondra atsika fa isika no fehan'le système isika no manakenda an'le système isika no migérer an'le système isika no manapaka ny tontolon'le système ka na mitady accès ao anatin'le système raha ny devoly anakorontanana atsika anakorontanana ny mpino déstabiliser ny fiangonana de efa tsara orina eo ambony vatolampy le olona tsara fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy amin'izay fotoana zay tsy misy atahorana mihitsy izay mety ho fetsehan'ny resaka système d'ailleurs le olona efa olo-panahy de mazava ho azy fa ny système de tsy manana anjara intsony eo amin'ny fanompony an'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainany andavanandro na de hoe feheziny ty système dans le monde entier raha izy tsika raha mandinika any amin'ny Marc 11:17 any Matthieu 21:13 de misy ny tantaran'i Jesosy Kristy nanakorotana tao amin'ny tempoly hoe ny tranoko atao trano fivavahana ao ny firenena rehetra ozy izy ny olo rehetra nizaniza izany quel que soit saranga social rehefa te hivavaka fa ianareo kosa manao azy io fiaren'ny jiolahy misy zavatra azo ambara ihany koa amin'izay hoe mety Jesosy Kristy mihitsy no mitsoka manakorotana an'ireny fiangonana fehezin'ny religion sy ny système reny satria hitan'Andriamanitra hitan'i Jesosy Kristy fa misy zavatra tsy araka ny sitrapony ao misy karazana jiolahy misy karazana brigand misy karazana escroc misy karazana charlatan olona tahaka an'izany zany miady ady makatoerana anatin'ireny fiangonana ireny ka zay tsy tian'Andriamanitra zay zavatra zay de Andriamanitra mety ihany koa mety manetsiketsika an'le système ao amin'le fiangonana mba hisiny le hoe stabilité indray après la tempête c'est le calme mety permissive avany amin'Andriamanitra ihany koa le izy zany hoe meny fahefana mihitsy devoly anakorotana ao amin'le fiangonana hisiny le calme andresantsika teo ahafahan'Andriamanitra indray mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny toeram-piangonana anankiray na amin'ny firenena anankiray na amin'ny tokantrano anankiray na amin'ny zaza ao anatin'ny fitombona anankiray farany ny zavatra nampalahelo de ireo milasa azo-pivavaka ireo zany tena ohatriny hoe tena hoe zara zany nisy an'iny ka iny hoe fikorotanana atao amin'ny Jesosy mamonjy iny tsara zany ara hoe tena
nisy pasteur amin'ny famaly to am' Jesosy mamonjy nakorotany daholo ny WA tsy Jesosy tsony namonjy à la fin fa ny polisy tena hoe tsy mavitra Jesosy makasy de ny olona religieux rehetra ny mpandala ny tontolo ara-panahiny ny ve collectif na tsy fantatro na ny mpandala ny fomban-drazana zany na ny mpino samy mpino zany ohatra hoe sabatista contre Jesosy mamonjy ny katolika manenjika Jesosy mamonjy ny FJKM manenjika Jesosy lasa ohatrany hoe Jesosy mamonjy zara zany nisy an'iny occasion iny de mipetraka zany ny fanontaniana hoe pourquoi no tonga am'izay fijery zay nefa hoe mandalina ny tontolo ara-panahy ka izany rehetrarehetra zany de taratra zany fa hoe infecté daholo isika rehetra zany hoe misy tasy daholo zany tsika rehetra ohatrany hoe tratran'ny microbe daholo zany tsika rehetrarehetra voakasiky lay souffle alefany satana daholo ny olo-pirenena malagasy rehetra ny mpino rehetra ary zay zavatra mampalahelo de mila zany tsika mandeha ny tena dikan'izay tsy ny fiangonana Jesosy mamonjy rery no nikorotana fa isika siraray zay ny participer tamin'ireny karazana ohatrany hoe fitondrana-bato sy fiandrasana kendri-toana ireny hoe zara ary nisy an'iny occasion iny anamarina tena surtout zay hoe tena betsaka atao anatin'ireny tena fiangonana ihany ny mariny taty aminay mbola tsy nisy nikorotana zany taty aminay mbola tsy nisy pasteur amin'ny famaly zany taty aminay mbola tsy nisy nanjera W zany ceci cela sy isa karazany rehetra reny olona ireny de minoa marina ianao fa reny tena efa infecté reny olona ireny zany efa hoe pourri reny olona ireny zany efa hoe abîmé efa misy partie simba amin'ny tenany zany ka mila mandiny tena ihany reny olona ireny tsy ny Jesosy mamonjy tsy ny fiangonana Jesosy mamonjy azy ihany iny fa reny olona ireny zany tena olona efa hoe devy tanteraka reny olona ireny ka mila mandiny tena reny olona reny mila tena hoe manao auto réflexion de soi zany hoe mandinika ny tenana izy de mivavaka amin'ny tenany manokana izy manao dialogue amin'Andriamanitra mihitsy izy mitady ndray an'izay stabilité zay manala an'izay zavatra ny anatin'izay izay fikendrena kendri-toana zay ohatrany hoe miandry occasion fotsiny saisirany le occasion fotsiny de il saute dessus zay zany toe-potsy avy amin'Andriamanitra zay ka mila mandony tena ihany koa reny olona reny amezako an'izany rehetrarehetra zany efa haitsika rehetra izy ity 1 Corinthiens 14:33 hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana averiko tsara hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana malaza zavatra pitsaka izay raha nisy ny problème Jesosy mamonjy misy ny problème eto Madagasikara misy ny problème eo amin'ny mpitondra fanjakana misy ny problème eo amin'ny saranga sosialy isan-karazany any amin'ny resaka système ny délestage sy ninona sy ny zavatra rehetra ary atahorana ny explosion sociale de hoy aho hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana raha tsy miverina amin'ny Jesosy Kristy tsika raha tsy Jesosy Kristy aloha napetrakintsika mialoha fa ny zavatra mihitsy matsy de le système foana ny apetrakintsika aloha araky ny fisainantsika mamorona système hoe ndeha ty ataoko an'izao ndeha ty sabaty ty asiko rakotra asiko an'izao asiko ceci asiko cela fahatsiarovana zabata sy ny sisa andeha asiko saron-doha andeha ty hoe verset hoe fafenon'ny fanamasiny ty ampisehoako fa za miteny amin'ny teny tsy fantatra resaka système daholo zany ny zavatra rehetra zany système entina anamarinana ny tena anamarinako ny hoe je suis anamarinako ny hoe je suis juste devant tout le monde zany rehetrarehetra zany no lasa aloha de zay no mahatonga an'izao déstabilité partout izao izay no pousseny satana izay no tsofiny satana izay no asiany satana souffle miaraka amin'ny microbe de infecté daholo ny mpino de zay ny zavatra misy amin'izao fotoana iainantsika zao ka averiko farany hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana mila mandray andraikitra ny mpino am' Jesosy mamonjy mila mandray andraikitra ny olo-panao am' Jesosy mamonjy rehetra za mino fa misy ray sy roa ao marina na de hoe tahaka ny fiangonana rehetra ihany na de tsy marina ary izy rehetra fa mitady an'izay famarina an'izay ka raha ohatra fotsiny reo olona ray sy roa reo fotsiny no manandratra vavaka teny fotsiny hoe tompo vangio ny fiangonana Jesosy mamonjy de marina foana le contexte tam' Jesosy Kristy nanangana ny Lazarosy hoe raha eo fantatro izy fa raha ianao raha izaho de miaino mandrakariva ianao entre an Jesosy Kristy sy ny ray zany de nisy an'izay liaison zay tsy tapaka mihitsy fa en permanence foana en continuité foana de tahaka zay koa tiako ambara tamin'le zavatra nylazaiko teo hoe raha misy mpino anankiray fotsiny
marina am Jesosy mamonjy ka manonona tonimbavaka iny mpino ina de misy fiovana ary mijanona stop atreo resaka déstabilisation tsy mety vita mihitsy izay fa nisy hatramin'izay nisy ary mbola hitoy eo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy sy tahaka ny zavatra misy eto amin'ity fireneny ity resaka lingot d'or resaka sokatra resaka vola malety resaka guerre de pouvoir resaka orgueil resaka oeraoera tsy maintsy mandeha petsaka ny von'olona sy ny zavatra ohatran'izany raha misy mpino anankiray marina fotsiny manandrana vavaka manandratra mavavaka amin'i Jesosy saingy izay koa moa mbola selon la volonté any ambony hoe tokony vavaka ho an'ny firenena sy ho an'ilay olona ve mbola contexte hafa ho jerentsika amin'ny fotoana manaraka indray izay no sikoambara momba n'iny resaka Jesosy mamonjy akoron-drano iny de mirary soa manonona ny fiadanana ho antsika rehetra tandremo ny fiainam-panahinao tandremo tehirizo tsara ary aoka ny fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy iorina sy hipetraka foana tononoko aminao ny fiadanana veloma tompoko